enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fa miarabantsika tsirairay avindray tato ty alatsinainy ity tonga amlesina ho an'ny tanora zokiny indray isika dia manasa anao na araka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika amin'izany anefa dia manasa anao hivavaka hiaraka amiko. Ry Andriamanitra tsara indrindra, velom-pisaorana anao hatrany izahay satria mbola nomenao tombontsoa indray ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo tsy mendrika anao izahay ka dia fonanay aminao ny tsy famendrenay. Ankehitriny anefa dia verina aminao izahay, handray ny teninao, handray ny fahamarinanao, dia metezainao hiasa ao anatinay ka mba ho tia hianatra ny teninao izay hanala ny ankamona ho tia ny zavatry ny lanitra mihoatra noho ny zavatry ny tany, aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ilay mofinaina, ilay mofinaina. Alao sara an-tsaina hoe niaraka tamin'ireo olona 5,000 teo an-tendrombohitra izay nitorian'i Jesosy teo amin'ny jaona toko 9 anie ianao hoe naona mafy ianao ary manontany tena raha toa manana ny hery ilaina andehanana mody. Dia avy eo nanao fahagagany Jesosy, nitondra ny fanomezana avy tamin'ny tovolahy kely iray mofo 5 sy hazan-drano 2 ary nanomboka nizara sakafo atoandro. Rehefa avy nihinana an'ilay sakafo ianao dia nilaza izay lazan'izao teny manan-danja izao Jesosy hoe izao izy ny mofinaina izay manantona ahy tsy mba ho noana. Nanondro ny tenany ho ilay Mesia nandrasany ela sy nampanantenainy Jesosy, ilay naseho tamin'ny fanatitra hohanina. Na dia tsy nitaky ny anaovana sorona biby aza ity fanatitra ity, izany hoe tsy nikenjena hitondra fanavotana noho ny fahotana, dia mbola maneho amin'ny fomba kanto an'i Jesosy ao amin'io fanaovana fanatitra io hatrany. Rehefa nilaza ny tena no mofon'Andriamanitra i Jesosy dia naneho ny tenany tao amin'ny fanatitra hohanina izay ao amin'ny Levitikosy toko 2 hitantsika omaly. Voalaza ny bokin'i Isaia ihany koa fa nitorotoroina sy kapohina nohony amintsika i Jesosy mba azahoana koba tsara toto izay ilaina ho amin'ny fanatitra hohanina, dia tsy mba totoina sy velesina ny salohim-bary. Hitantsika eto indray fa manondro mazava an'i Jesosy sy ny fahorinany aretany ho an'ny taranak'olombelona ny fanatitra hohanina. Ianarantsika ao amin'ny Koretianina 1:5 fa tandindo ny fahotana ny masirasiry koa satria tsy nanota no sady tonga lafatra tamin'ny lafiny rehetra Jesosy dia takatsika amin'izany ny antony nahatonga ny fanatitra hohanina tsy misy masirasira. Mahaliana tokoa fa matetika ny divay no nampiarahana tamin'ny fanatitra hohanina izay manondro ny nanomezan'i Jesosy ireo mpianany ny mofo sy ny divay sy ny nampitoviany tenany sy ny rano tamin'ny mofo sy ny divay tamin'ny fiaraha-misakafo farany. Mbola misy ireo singa ao amin'ny fanatitra hohanina izay manondra an'i Kristy, tahaka menaka izay maneho fanahy masina izay nararaka teo amin'izany fanatitra izany. Ny teny hoe hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah dia manondro koa ny Mesia ny 7 no ahitana an'izany ao amin'ny bokin'ny Levitikosy.
ny agnina ankasitrahan'Andriamanitra tamin'ny fahafaitesan'ny biby tsy nanan-tsinona tao fanatitra dia nanondroan'ny reniny Jesosy ilay zanany tsy misy tsiny. Hitantsika amin'izany fa raha ny teny Kristy izy ilay mofon'Andriamanitra dia manatanteraka ireo izay efa voalaza ny faminaniana tany aloha, ary raha mandinika tsara isika dia efa voapetrapetraka avokoa ny amin'ny fahatongavan'i Kristy. Efa milamina avokoa ary maty-paika ny fanavotana asy ianao, izany hoe efa nivolovolaina efa ela fa tian'Andriamanitra novan'ny fanjakana isika. Inona ary no tokony asetintsika ny amin'izany? Andao isika hifantoka ny amin'ny zavatra lavitra fa tsy amin'ny zavatra akaiky, tsy amin'ny zavatra ara-materialy fa hibanjana sy ho faly fa manandova tsara isika any an-danitra any. Noho izany andao andeha tahaka ny zanaky ny mazavy satria ny mazavy eo fa ao anatintsika. Amen. Ry Rainay Masina tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nio izany. Misaotra Tompo izay manome fitiavana anay ny olombelona, dia mety ho voafehy ihany koa ny zavatra ataony ary miovaova ny zavatra isainany, fa ianao kosa dia ny fitiavanao tsy mba miova tokoa. Ampio izahay mba tsy hanala-baraka anao fa amposaka an'izany fitiavanao izany ihany koa amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.